Fahalmelavasika rehetra tratran'ny taona 17 sady fetim-boa fankalazana faha 5 taona ny GSI zany androany. Dia tolotra zany tonga dia bonne année be. Tao dia tsy nasiana droit d'inscription 0 ariary zay bonne année ho an'ny le ray aman-dreny koa moa efa valaky le concours eraka katso rehetrarehetra tany. Dia ity zany no fidirana farany ho an'ireo le afaka baka tamin'ny 2016. Sinon any amin'ny novembre indray vao afaka hisy rentrée manaraka. Dia ataontsika fa radoboka zany androany sy rapitso amin'ity hetsika ity atao amin'ny palais des sports amezan'ny université GSI an'izay bonne année zay zany. Amin'ny 23 janvier zao fidirana officiel zany ho an'ny site rehetra ny GSI. Dia filière anaky fito moa zany efa hitantsika ireo zany le filière zany rehefa hitantsika ireo anaky fito izy zany: droit, tourisme, management, multimédia, informatique, BTP dia ny paramédicaux. Dia aroroty zany satria ataontsika vaky farany zay nga milazantsika anazy. Mampitsidika ny salon ihany zay fa normal ny droit sy ny frais généraux zany any am-pianarana. Zany hoe ataonay ohatrany hoe mba bonne année bonus ho an'le fetim-boan'le faha 5 taona zany satria niaraka foana koa moa ny hetsika ity koa ngamba ny 5 taona zao raha tsy diso dia niaraka teny foana. Dia akoatran'izay zany fanokafana amin'ny fomba official misy culte œcuménique amin'ny 27 janvier zao ao amin'ny ekara faravoatra amin'ny 20. Anasana mainty molalo rehetrarehetra ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'izay raha aman-dreny mpianatra zany ho avy eo daholo amin'io fa 17 volana janoary io.